avokoa za koa ny miasa loha aminao io e failainao mampijazao sanandro nagnino aha efa izety volaniko aminao zay mianatra miany tsy motsy maraigny sakindraka moty efa sasakaligny anaro elikoara valinao manafo tanany tadatoa sabakoly za koa mbola ividianany ndry tsy ry tanany tsony fefa lehibe mbola mahazo azy ako de inona no vidiny indry zavatra tsara be inona le izy za tsy teny Sôry Sertina. Ahoana dadato? Nisy fivoriana iny nomaniko an'ny tanora ka iseno solotenanako any fa be marary be ny amin'ny hopitaly. Zany hoe dadato? Fa tsy anahirana be ve zany dadato? Tsy maninona ka. Za tsy afaka. Raha izany ary aloha dia aleo aho hiomana zany. Dia matoky an'se zany tena. Eny dadato teto zany tadato bisky efa mivekiny tadato Eriky mantsara. eno kely efa eo daholo zany reo nareo dia afaka mandroso amin'izay tsika fa hatarako be fotoana mino hoe fa rejona angambasika dia misaotra nareo tanora nanaika an'izao fanasana androany zao tsy tokony ho zany no hoe fa tokony ho lafa zany hoe davakoako zany dokotera ro zay fa manome fanasana anareo iny kanefa le be marary be any amin'ny hopitaly dia tsy tanaky izy misy hotena anazy azy zany za koa tanora raha teo hotonvevinareo ny andro androany ro dia andro mpifankaty fantatsika rehetrarehetra zay amandro mpifankaty anazy dia tanora ohatsika efa mianao anaty fitiavana zao tsika angambany dia zavatra tena diresy zany momba ny fitiavana ary ny tena natokany ty fivoriana ty natao dia misy atomay mba tsy olonatsika any amin'ny ohatra hoe fitiavana tsy tokony ho izy any ndraindray zalany anaty alany mandeha manasivana te fa izao fotoana androany zao miavaka miditra zany hoe tanora mendrika atsika anontany anareo ary hoe inona no tena iatsonany olona raha hoe inona no afantarana anazy zany hoe tena tizy izy no afaka mala izay fanontaniana zay manaja ny fotoana omeko azy izy mafoignainao anahy izy ary ato manome zay rehetra tedavoka izy mbola misy raikana nankatanana tato sa izy diso Tsy mampirafy azy. marina daholo zay fanontaniana toy zay saingy tsy apy raha ohatra isy ka nanome fotoananao fotsiny nefa izy napirafy tany anamakafy fa manaja le fotoana nomenao fotsiny izy dia tsy izy zay ray koa manome zay zavatra tediavinao izy mety ho afaka atao no manome zavatra tsara be hoanao nefa tsy tena tiako ianao fa iatsarako be mihitsy ray koa tsy mampirafy izy
mety tsy ampirafy anao fa mety manao tsinotsino anao ohatra hoe miady aminao matetika zay zavatra atendeninao anazy dia tsy tanterazy mbola tsy ampy zay fa inona hoe fantaniana rehetra manisy rehetra izy ireo zavatra tenenina rehetrarehetra reo zany ao anatin'ny fitiavana zao fa izao no tena zava-dehibe eo amin'ny fitiavana ny fitiavana dia mampiova zavatra maro be zao ny fiainana zany raha navditra be za taloha dia nisy olona ray tena tiako be le olona dia rehefa miteny tamiko olona io hoe serea tsy tiako zao zavatra ataonao zao dia soroko daholo zay zavatra tsy tian'le olo tiako zay ohatra hoe miavinavina za aza miavinavina anao fa tsy tiako miavinavina tena raha ny teny zany hoe manaiky saina zany le olo tiana izy ary manao zay zavatra tiany rehetrarehetra manome teny mamy tsy mora tezitra mifampiresaka tsara zany an'le olo teny maro daholo zay zavatra nytenenina rehetrarehetra zay ao anatin'ny fitiavana zany dia manaja olo tiana ihany koa izy zany hoe olona tonga na miaraha tsy mampirafy izy manao zay rehetra mahafaly olo tiana izy eo amin'ny lafiny rehetrarehetra ka am'izao andro fankaty zao zany ary tanora dia tsara zany manotely zany ary tokony ho arahantsika zany fa misy matsy milaza hoe tiako be anao nefa izy ary mahafiany manao deuxième bron na troisième bron maso daholo reo zavatra tenenina rehetrarehetra reo tsisy diso reo fa ena ohatra ny tsy alezy zany dia zay zany misy fa afaka mirava tsika misaorana rehetrarehetra dia manao ny fetiny fankafisamatra dia mirava tsika dia samy manazy ny otiny mba ho filamatra saotra be manao ny madikizela mba afaka mianapetapetaka aminao ao ve zafady a ohatra ny endrika tsy dia vahiny aminazy io aiza niarana montsy fivoriana atsika ho maly ohatra ny tsy alezy mihitsy anao tamin'ny maly tena mampatsiahy zavatra tena mampalahelo be ao amin'ny fiainako zany iny daty iny zany a satria zany tamin'iny daty iny nafatesan'ilay olo tiako dia mitovy endrika be aminao zao mihitsy izy zany hoe tsy ngery-taona fianao lahelo koa zany ny anao tena zay mihitsy ka tena misy itovizany be amin'ny tantarako ny tantaranao raha tantarako anao ngamba ny tantarako a dia mety tsy ino ianao anefany a mbola isy fotoana raha mety hitantarako anazy aminao tsy haiko hoe oviny ianao manana fotoana malalaka tsy maninona fa zay mampalalaka anao foana dia mampalalaka zany eny ary andraso faty aloha sy miantso fa allo Tina, sisy nomeny andao alekale invitation rehetrarehetra zany a vady tonga fa tia mihitsy anao andamina an'izany zavatra zany eno a sao dia sao andraso fa ho avy a vetivety fotsiny zay
mialatsika fa ohatrany gatadalana anao fa iza le olona teo iny e andatsy fa ho tataraiky aminao ihany momba an'iny fa sao dia aloha mampisy olana eo amin'ny fiainanao no hoe firesatsika na fotoanatsika tiako be aza raha misy fotoana ionako aminao mialatsiny e eny tsy manina azafaty vasy to Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous. Hita mihitsy ny tony hoe tsy mahalala fomba. Ary nakaiza izy mianaka? Asa, zangampitahiry azy. Vao teo izy ny téléphone amiko fa misy problème. Maninona moa raha nitsorinao hatramin'izay fa tsy tianay ianao no ampisinao pitsony ny rahanay vao miteny any ianao. Tsoroko aminao a, zaho efa elany tsy nakasitraka ny nambadian-janako anao. Ngaza zao tsy tianako ndeha ho vabadianao ary. Tsy makasitraka ny rarahana io mihitsiny aho. Ay zany fiatsaram-belatsy fotsiny nataonao hatramin'izay. Rehefa afaka ny olana anao, nefa ny ampifantariko anao a. Mbola tsisy nitsoahako ny fitoriana nataoko taminao. Mbola eo ampelantanako zany. Ataovy izay ataonao fa za tsy mirarahana izany. Tsisy atahorako amin'izany mihitsiny. Raha matopy tsara velatsy anao. Satria zao koa ampifantariko anao e. Sy ny zanakao fahampiry manja. Manina tsara mitiana. Manderaka be anany ataony reninao e. Tsy menatra kory izy eo amasika eo zany ny vava ataony. Zany mbola sisiana iarahana ihany. Raha ny kozaka raha ohatra ka nanakana antsika neny. Zany mafafanao. Eny tsy manena fahazakaiko zany. Zao hoe, aza manantena ny hita tsy ny molontiana. Safida. Fahazakaiko. Safida. Andraso aloha e. Mandanako anao mandeha fa tsy tiako kory na mijery anao eo ary. Fanositosika kely raha ka ato trano anao fa mandany anao mandeha any. Aza fanositosika kely. Tiako kory na mijery anao eo ary. Ka mandany anao voaka. Anao ihany no mampijaly ny zanako eo lehilahy tsisy ilaivana anazy koa. Dia zao koa afatrako aminao a. Ifankahita tsy rarahako ataovy izay ataonao any za tsy miraraha zany. Vehivavy pisoloky. Nefa tadio a. Raha maninona ny zanako iny tsy miala aminao a. Maroso. Manao madama mandraisa tena dia mipetrapetraka ahoana ny anao zay madama? Tsy zany tompoko fa tonga eto aminareo a hitondra amin'ity fitarainany ity. Misy tovolahy zay mifankatia amin'ny zanako. Dia maniry ny akavady ny zanako io tovolahy io. Dia izany efa tsy nanaiky. Dia rehefa tsy nanaiky a dia tsy hitako zao izay nandeha ny zanako na aiza na aiza. Ka zay fa tonga nahita rehefa fitarainany ity eto anaty fianareo manam-pahaizana. Ia, azafady arô taranasinao madama. Ka noho izay anton-javatra zay a dia tsy maintsy soraisina tsoratra zany a ny fitarainanao sy ny déclarationnao mikasika an'izay a. Eny ary. Ia, ity izy ity madama fa dia efa manataka anao zany a mba hanasonia ny fanambarana izay nataonao. Yes. Aiza indray mba sy miaro eo ambany eo eny ary. Dia iezaka moa zay zany a natateraka ny asanay a amin'ny fikarohana ny olona zay voalazanao eto ka dia omendalana ary ianao madama fa dia mirary soa eny ary tompo.
Eny ary mandram-peo any madama dao ary atoko aza eritreritra fa dia mbo atao izy ty eny ary tompoko io. Nahoana moa zany tsofaly e, raha azoko natao raha nitsambikimbikina eraky ny tokotany dia nataoko. Raha araky ny renseignement tobontsika dia ato no mipetraky monsieur Tiny ka mila mailomailo fa sao dia manao fihetsika mahery hafahafa izy e. Izo! Manao ahoana tompoko? Manazanao tompoko. Polisy manao ny asany zaka an-tany anao ato ve no mipetraky monsieur Tiny azafady? Fa ahoana? Misy raha ilainay azy maika any amin'ny broka mandroso izy azafady? Mandroso arosy. Izy monsieur Tiny? Aloha monsieur Tiny a? Eny tompoko? Ia, polisy tany filaminana manao ny asany tompoko miangavy anao mba hanaraka anay fa misy raha ilainanao any amin'ny brao. Tsy azoko hoe zany hoe antsika manazava bebe kokoa no mikasika an'izay fa manaraka anay moramora mba hangavinay anao a. tsy fantatro hoe inona ny antony. Any angamba tsika monsieur Tiny no manazava an'izay fa diany zao dia mba mangataka anao an-tanandroa mba hanaraka anay moramora fa mba tsy hisy zavatra hafa ho ataonao. Ka tsy fantatro hoe inona ny antony. Mialatsiny hoe mba nitondra fitaovana zay monsieur Tiny ka raha mbola manao fihetsika hafahafa ianao dia voatery zay metaka ny fitaovana iny. Ka tsy fantatro le hoany antony. Andao fa antsika manazavady monsieur Tiny. Brigadier, monsieur, mba etikely araikely hoe le monsieur Tiny anaovantsika fanadihadiana anaovana ny fandraisana ny soratra mikasika an'ity raha momba anazy ty. Oray chef. Dahoara. Io izy chef. Ay, mandroso anao monsieur Tiny mipetrapetraha. Eny tompoko. Araky ny fitarainana izay tonga eto am-pelantananay monsieur Tiny dia ianao dia voalaza fa tompon'andraikitra amin'ny tsy fahitana ny safidy ka manao ahoana mba azonao ambara mikasika an'izay toetra raha zay. Eny tokoa chef, marina fa miasa zay safidy. Sao programme zany tsy ao anatin'ny saiko mihitsy satria raha ny programme androany a dia tokony ho androany no mahare azonao. Androany raha teo koa ny tsika foana. Gaga nefa ny amin'izao fisehon-javatra zao. Raha ny tsy fahitana ny safidy a dia tsy fantatro mihitsy ny amin'izay. Ia, ny fanadihadiana ataonao eto monsieur Tiny dia ny fanambaranao ny tena marina sy ny tena zava-misy marina ka miangavy anao mba ilaza ny zava-misy sy ny tena misy marina. Zay tompoko ny marina azoko lazaina anareo. Tsy mazava any ka tsy fantatro izay nahalian'ny safidy fa tsy ny avy. Eny ary vita moa zany ny fanadihadiana mikasika an'izay resaka nambaranao zay a. Eny ary dia mangataka anao mba hanao sonia an'ity firaketana soratra ty monsieur Tiny a.
zany misy tena dia voatery zay a tsy maintsy andefan'ireto tonga-taratasy reto zany a eo anatry ny ambaratonga ambony a dia ny tribunal zany ka any aloha no mampantapantatra ny toerana ngamba fa efa vita ny didinay tamin'ny resaka fanadiadiny. Brigadier, eseo vakely azafady. Ahoana dada toa? Fa lasa iza sarina teo? Tsy haiko, maraka anatoizy raha safiverina. Zaro dada toa mandinika an'izao tsindra azo lena tao mandinika an'izao dia manerana anaovany faty tsisy indra fo mihitsy. Tena ohatrany hafahafa firesaka ilay tovolahy sy fiaja. Ianao fa mila fanaraha-maso akaikiny amin'izany. Sao dia tokony apetako minao tery izy e? Aza apetana aloha izy fa aloha eritreretina. Zay zany. Etsika mahita an'izay ataony eo. Zao zavatra tsy nataoko no hitondrana anaty amin'ny tribunal io. Tsy anaiky tsony azy dada toa raha zao no mitoy a. Manenja ny telefona Allô? Sarindra? Ay. Io aloha tiana aveko anao e. Allô? Ah? Dada toa maty nge olo safidy tsy anaiky an'izao tsony a dada toa tsy anaiky an'izao tsindra lena tao anahy zao za tsy ho azonareo hitiditra ao amin'ny tribunal. Lasesa sy teo. Lasesa. Miala tsindra aminao raha misera ohatra tsy hita iny dia voatery tsy maintsy hitazona anao zay a ary tsy maintsy hitondranao any bureau mihitsy. Henry vita homana. Dia andao amin'izay, andao any ianao eza. Andao foana aloha e. Fezandray titondrandao foana kina andao fa aritsy hoe hitandry izao a. Indry mankany tiavana dia sa mamony madame Saoly. Sarotra be mihitsy izany. Tiako indry fa anaiky izy tena. Tiako dia. Dia andao aty. Dia izao a, hitandry.
Hatsy lalandry maka ny tiavina dia za avy mamono madame Soa. Aingandry! Amalifatiny trindravenao atao an'izoko ty. Tony ianao. Mbola ho avokoa ny anjaranao. Maty ny safidy. Fa maty nan'inona? Namono tena. Za tsy mandatsy anao fa zay le zavatra zay. Ratsy ny raranao izy anambady n'iny tian'iny zao tsy namono fohotra zao le zaza. Ary ny tsy azo koa ina ny antony nandrarano le zaza tsy fanambady sa misy zavatra afaka boninao misy koa ambadika eo e. Mamperiferitra ana iza marina ny tena rain'iny zaza iny sa zany ampiasoninao za sa i Marsial. Tsy zanako zany koa eo e. Marsial ny dadany. Nga mbola tsy ampianao namitahanao ana sy nangalanao ny arena Marsial. Ay zany izy. Polisy zay a. Mety ambadika to daholo ny resaka rehetra. Fandreo rahasia manaraka ny any bro. Tsisy fanazavana teo ty. Fandreo manaraka ny any bro. Voanao kosa madama tovy tsara livenana amin'ny maty. Tsy fatahoroko anareo a. Mama! Tsy aninanao ane sika mba antananao fotsiny aho hoe aiza ity no misy hividianana sakafo tena anao na be ao a tsy mety tsy a efa maty ianao tsy afaka miaraka aminao tsony a
ratsy le. Tena zany tsika sindrirany dia tsy hitany tiana tsony. Zay indrindry zao mbola hitady anazy tsika fa Ndry, aiza ty rano nentinao? Tena tsy manofo mihitsy tsy manofo mihitsy ary neny a. Lolonjaka le hitako tary. Lolonjaka? Lozino ty lazainy ty zazy ty? Matahotra ary neny a. Tena mampaleny mity lesy ny mahazo naratina. Vita liatsy dia miditra neky. Zao zay hoe tsy hitapopoka na aiza na aiza. Kôsy fe zany tropainina le. Ohatsa ny enjana be indray izy zany a. Enjana. Mantso e. Sefo a. Tsy zany namonany tina. Tsy zany namonany tina tena tsy zava Arina mampamelo alara tsy lana mamazy. Tena tsy maheno. Famaty tsy napozy telana vita zany. Tsy zany namonany tina tsy zava mihitsy. Arina tonga dia mamparipara rehetra sy mampangovotra lara tsy lana mona anazy. Madame Saoul nampaniraka anahy fa tsy dia lasa izy Madame Saoul nampaniraka lahy. Tsy hitako izy tena tsy hitako izy tena tsy hitako mihitsy izy. Tena tsy zaho a. Tena tsy zaho sefa tena tsy zaho a. Tena tsy zaho sefa. Ela zany namono ny tina. Tsisy resaka zany lofandaonao manaraka anay any amin'ny brok. Ama nanko anao a. Famaty kely ty lahy. Sakanao inona kala ratsara kely ty? Hitona tsara fa tsy maintsy atenao androany satria anao ihany natonga zokony atsika. Dia anina? Anona sana va? Andia tsara va soko polisy ndry androany. Manao ahoana ianao? Salama tsara ngamba ianao. Tiana ny aina Marsial aloha no anarako e. Avy any amin'ny fiarahamoniny fahakalana no misy aho. Any amin'ny fiainana manalavitra an'Andriamanitra. Tany fanjakan'ny Tsindriazolena.
fiarahamon'ny mpanambola fa tsy misy toerana ho an'ny mahatra tany. Tonga tia rehefa avy niala tany. Tonga mba hitady fiainana mifanohitra amin'izany aho. Nefa kay mitovy ihany ny eto tany. Mitovy ihany ny eto tany satria rehefa tonga tia dia toa mbola niady rery ihany. Niady rery tamin'ny fiainana satria tsisy nampandroso tonga taty. Mingavy anao aho. Rehefa avy mamaky an'ity taratasy ity ianao dia meteza mba hiresaka amiko vetivety monja. Tsy anao veloma fa eto anilanao eto foana ako. Ary hitako ianao mamaky an'io taratasy io. Misaotra. Izy ianao e? Iny efa voalazako taminao tao anaty taratasy iny ny anarako. Mandainga ianao. Nzakatiana Ramasiala no anaranao. Efa maty ianao. Kina mbola nielingelinanao velona ty indray? Mbola averiko aminao ihany a. Fa olombelona toanao a. Zao hitanao zao. Ary mbola tsy nandalo fahafatesana ny tenako. Fa iza marina ary ianao e. Ary inona le hoe fiarahamon'ny fankahalana? Ay, zany fiarahamon'ny fankahalana zany re dia zao a. Ny tanàna anjakan'ny Tsindry Azolena, ny fiarahamonina anjakan'ny fitiavatena, fiarahamon'ny mpanan-karena fa tsisy toerana ho amin'ny mahantrany. Azanaovanao resaka lalina be toy izany a? Manomboka mampatahotra no miresaka aminao. Mamivarahotsana hafanahako ny mahita anao. Ao ary fa olazako anao ny anarako e. Dia ny fehviako. Tiana ny Aina Marsial no anarako. Avy any Ambato aho. Ny anaran'ny dadako a Razafindrakoto Marsial. Ny anaran'ny mamako a Rabeby Arso farany Aina. Manana problema eo amin'ny fiainako a. Zany hoe isaky ny tsingerin-taonako a dia misy zavatra miseho foana eo amin'ny fiainanay. Zany no mahatonga anahy toy izao. Ahoana tsara? Raisy reny njakany e zany lazainao zany e. Ary taona naterahan-jaka koa zany lazainao zany. Lolo ianao fa tsy olona. Dia tsy afaka ny ino amitsy zany ianao. Mbola afaka amin'ity olona ve maty? Ary misy marina ve ny lolo? Valio a. Tantara ho any ny tantaran-jakatrany am-piandohana. Zao are, kambanizy. Tiana ny Aina Marsial sy ny Njakatiana Marsial. Nanantena ny anakavembe ny ray aman-drenin'izy ireo ka sika tonsoro ny zolalahy kely. Dia toy izao ny fisotro ny tantara. Mitareny io. Taky hitsanao io. Manila sy manao taky. Mandeha ianao. Fa izy ianao e? Mivadinao efa sasany ianao. Ary izy ianao zany? Ahoana? Efa tonga ianao. Fa izy ianao a? Ah? Zao atako anao. Raha tiaky anaka rehetra tsy ahanana zao rehefa rehetra zao. Dia omeko anao zany. Raha omenao anazy zanaka. Ary
zao izy mety sady zao mihitsy no eto ty mivadinao dia omeko fanamina be ianao omeko anao reo rehetrarehetra reo e aingany ianao miazakazaka eny ary e tsy maninona fa ikeko ny teninao Marcella, aiza anao e? Marcella, aiza anao? Aiza anao fifalatsaka ane ty zaza ty ry Marcella e? Ay! 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 Zay kina nataondre aty? Dia efa fantatry indray ve fa ho teraka indry dia mbola entiny manaiky aty alavitra aty ihany? Tsy fantako fa Marcella nitondra anahy aty e. Rakalo ty ary le zavatra zay ilainao meo amizay zay ilaiko e Ty aloha zazakely fa misy zavatra tsy mazava ny ataony vadindry iny. Hoany aloha. Eny e, haingafaingana re. Aza sorona toy ny zanakareo fa raha rena ny tadiavinareo dia omeko anareo izay tadiavinareo fa omeo any zaza tazaiko. Aza atao sorona ho any e zaza. Zany ve iary fandrabesaka raha nofoa dia zany kely fizatra tantara. Ay, mazava amiko zany zao fa tsy lolo tiana. Izy zao dia ho any aminy. Tiana. Manao ahoana? Manao ahoana? Mitady anao aho fa tsy nahita anao dia tonga aty ianao mihitsy zao nahatondiako aty. Fangahy ianao tsy matahotra andray? Efa fantatro ny tantaranao ry Tiana. Ay ianao kambana amin'Jakatiana. Tiana, mifona aminao aho fa diso natahotra anao loatra. Mba azonao lazana amiko ve zany Jaka zany? Dia mpifaninona anareo? Fofombadiko ny Zakatiana ry Tiana. Ary herinandro sisa tsy hahatanterahana amin'ny mariazinay dia toy izao no niseho. Fiana indray ty mahalasa saina anao ty e. Tsy mitsahatra mitombo ry body ty rahona mahay teo amin'ny fiainako ty. Dia nahita fanafody aho nasitranana an'izany. Inona izany fanafody? Soa ny fanaitainako. Andraso fa rehefa hoaniko izy dia hitanao eo. Dia toy izany sy toy izany Tiana ny fitaranay. Fanafody nilazany anahy io kay fanafody amin'ny ny tena. Mampalahelo aho zany tantaranareo zany ry body. Misy olombelona natao hizaka zany tokoa ety ambonin'ny tany. Misy olombelona natao hiaritra ny mafy. Dia tohana izao. Dia ho aiza ianao zao ry Tiana? Tsy manana le ahy. Izao hitanao eto izao. Any anaty ala any mba fatoriako dia izay. Ary manino moa raha hoentiko any aminay ianao? Sady mino aho fa tiany neny ianao satria
mantsy zaza nitezay ny zany ve tsy maninona raha zay ny tiana hoe sady amin'izay koa dia misolo toerana nijaka tiany eo akaikinao dahoary Arina ihany mbola atao ty ramatoty aty edratrina zany zao a tena mena rana marina ny vehivavy ary ho hitanao fa ho taperika androany ny ainao andeha dia tsy ho hitanao tsoitsoa manazanao sefy araky ny baiko azonay moa dia nanantso anay amin'ny rahalahy ianao zay indrindra nampiasanareo amin'ny rahalahy mikasika ny rahalahny tiana sy madamo Saoly ka araky ny feo mandeha dia eno fa any ambanivohitra tsara farany misy azo roa reo ka itsika dia manataratasy ara-dalàna fampisamborana avy any amin'ny tribonaly ka baiko menanareo amin'ny rahalahy dia manao zay atongavana izy ireo farany zaikana eto amin'ny braontsika anaovana fanadihadiana voray ay taoveo kaka barakay andraso aloha mbola hiresaka aminao a Tina mbola hiresaka aminao a tsy namitaka anao zany a ny fisiany vehivavy iny ary tsy fantaro akory ny henoko fotsiny dia hoe raha vavin'ny mamako izy Tina anaraka anao any amin'izay alehanao a bodo fa inona no mahatonga anao tapa-kevitra anaraka anahy tsy fantatra akory aho zao na jolahy aza simbana ary body ny asambarana efa eo aminao a za raha mba naniry asambarana toana hatramin'izay ary efa tsy nahita mbola hita sambara ianao rehefa tafiditra ao am-ponao Jesosy mampatsiahy zavatra be dehibe zany teninao zany finona ny tsaronao ny malalako efa maty zany foana mba mpamerin-doha ahy sy mpampahery ahy amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa ketraka toy izao mety ho voasoloka zany ny toerany fangahy ianao tia tiako ianao satria ny fisianao dia mamerina ny mampatsiahy ny fiarahanay sy njaka taloha ny fahitako anao dia toy ny fiverenany njaka eo amin'ny fiainako indray nefa ny tsy afaka ho sambatra nefa ianao raha miaraka amiko tsy zany ianao ry bodo a feno fahoriana foana ny fiainako hatramin'izay tsy tiako hijaly ianao tsy tiako hijaly oatra mbola sambatritsika rehefa miaraka amin'i Jesosy ry Tina
Zany tsy mahita ale. Nahoana kely Andriamanitra? Nahoana kely soa? Hoentana zazakely kinareo? Zanaka tena zokinay ke io a. Tena zokinareo age io ny tamin'ny karafary. Ha? Manitra? Tsara kely kosa izany. Oka aloha, ka tsy rivy ilay tanàna tsara fahalazana inspektera Benja iny sy tena izy mihitsy io e. Raha ohatra tsika miakatra any dia aza miteny amin'ny olo tanàna hoe misy olona serisely antsika ianao. Zay zany dia ndao tsy dia andeha ary. Boda, andao aloha tsika hiverina. Fa maninona? Andao fotsiny. Zay fa ohatrany tsy madiko lolo reny olona reny a. Za koa mandinika an'izany vao tonga tsika sedy tonga dia lasa zareo miverina. Ndao hoe arahana. Ndao ary. Avy any amin'ny tanàna iny nga ianao? Sady mba nahita olona lehilahy zay antsoina hoe Tina ny anarany. Eny efa tariko izay olona tanàna hoe Rikala kely ity. Ina nampiverina anao tamiko teo e? Polisy le hitako teo. Dia ho aiza zany zao lohantsika? Manomboka eto amin'izay zany a. Dia fijaliana no iarahanao amiko. Satria ianao efa nisafidy an'ity lalana ity tsy maintsy hiaraka amiko. Efa vonona ary Tina, ary tsy vadika. Ninona zavatra manjoa anao dia ekeko anjoako. Fa zao aloha andeha hiverina kanetako aloha dia avy eo mandeha tsika. Sao dia tokony tsy hoany intsony ianao. Nefa raha hoany ihany ianao dia tandremo mifihetsika anao eo anatrehan'ireo ray aman-dreninao tsy ho fantany. Andehana ary. Boda. Sao dia tsy tokony andao an'ny ray aman-dreninao anao? Voninaraka aminao ary Tina. Sisy mahasolo anao amin'izao zavatra rehetra hita masoko izao. Misaotra, mandehana ary. Dia hoaiza Kindry? Le tady Tina zokinay. Tina? Ie. Ary ita Kindry dia tavin'ireny polisy ireny? Tsy
nanontany teo fotsiny izy. Ndao hiaraka amiko fary izy. Ndao. Avy andeha hoaiza? Andeha fa ianao mitahiry ny fahavalony malalaka iny ato. Zaho zany dia tavindry hita hevitra ato an-trano sa tiandry ho faty atsika menakavy rehefa tonga ny tsingerin-tanany. Andeha fotsiny ahy e, izay fantatro. Hitantsika ho ary izany. Inona koa ny ataony fialan-tsaim-pialatia aty? Fa manina anao izy e! Sada tsy mahay mipetraka. Problemanareo any aza hoentinao aty an-tranonay aty mihitsy. Ianao ihany mahatonga izao problème izao. Ny ataonao ihany mahatonga ny tiana tsy tafiditra ato an-tranonay ato. Ay, mbola mikely andeha andry, tena zaza mazandroa mihitsy ndry, akedy zao tena andeha hatry, tadavaka ny jolaboty farany asa ty zazy ty. Mety ty ditsika ato Aina anato, yo tena sy mesiketsika eo, mazandroa mihitsy. Dokia. Idina ato Dao idina. Diko ato mihitsy io. Zaza mazana mihitsy. Mety mihitsy ny ndry. Sady mipandiny ny kika gadrany tsoky iny e. Zany ndray dia tsy azony ataony an'izany fa efa mafilosy mazandoa leo hidy ao. Ny aza mihitsy. Zay mihitsy ny tsara azy mihitsy ny ao. Polisy. Vai ty! Funzeo! Vai ty! Funzeo! Andao, aingana malaky. Tena tsy hita sesy avo raha izy ale. Ndeo any lalanao dia ato aleo sapelena izy. Tena tsy hita mihitsy izy sevo Za koa ary mba faniny. Nona nga tsy lasa lavitra zany fa aloha dia diavintsika manodidina eto Ianao nga efa niteny tamin'ny manitra hoe miandry amin'ilay toerana nolazaiko anao ry. Ie. Ary andao ary vonjena any fa efa lasa any indray zao io.
Efa ela nanariko nama mba hoentiko ty toerana arahana mitapana ny fiainanao hatramin'izay raha manaiky izay ho lazaiko ianao ahoana dia ahay any zavatra rehetra ary tsy hijary toy izao tsony ianao ahoana tsara anakarena ianao ary alala zavatra miafina ianao zany nahafaty an'ireny fianakaviako rehetrarehetra reny raha tsy manaiky ianao rehefa dia miolana ianao a fa ny zandrinao faravavonay no voninao tahaka ny efa nataoko taminao isam-pitsingehatonanao hatrano zay tsy afaka nanaiky an'izany a tsy vaniny ianao maninona rehefa ianao tsy miseho iza nefa ny tokony ho inona kiratsy ianao no Andriamanitrako tsy Andriamanitra fa mahay zavatra tsy vitan'Andriamanitra koa Andriamanitra ty mpamono olona fa amany mamono olona inona ary ny tadiavinao e rehefa tsy anaiky ianao a dia tadidirao fa eto ampilatarako ny zandrinao faravaviny zao antsika miteny zao tsy ekeko zany zandriko ny vonaonao mandehana tsy ekeko a zany ao ary fa ho tady arahako zany dia inona no ampanaovinao a azavinao na ny zandriko fa ho tady arahako ary tia hita ianao dia iseho ay tia raha tia hita ianao ay tianao olona mampatahotra be ohatr'izao inona ny dikanao inona mba vitanao ary za vo saikiteny aminareo mihitsy maniny somary mijanjanona kely zany tena grave be reny tsy fahitana anazy reny tena fananiantsika ary le tsika fa tena tsika zay mandiana alolorangalo de sady efa maka torimasy kely koa fa tena vizaka zany
Rosiva. Kazanjeva tafandro be tsika. Tsy haiko na zany na nofo nandrova nareraka loatra tsika. Na iny fiaina vehivavy ny antsoantso tiana zany aho ohatra ny tatoato. Inona rarana zany? Malamelaka Siva. Manitra? Ndao? Very ny vehivavy anankiroa kely reny. Tsy reny le olona tadiavintsika sy efa andeha verina. Nahita le raha atao hoe saoly iny izy dia lasa nanenjika azy any. Dia tsy hitako intsony. Aiza izao ny voantsika sindriana ato anatin'ity ala mikitroko ity. Ndao any. Tsara anteko ihany no mahatonga anao mijanona ohatr'izao. Inona indray no mbola olazainao? Mety ahay zavatra ny olona ianao nefa tsy mihina fanampiana amiko ianao. Raha tena hanampy anahy ianao dia amin'izao fotoana sarotra izao no tokony hanampianao ahy. Ny sahatra angatahako aminao fotsiny dia izao. Raha isinao tiako alety ary apetako fa iny no hitondra ny hery anao rehetrarehetra. Ary iny no hitondra anao hiala tsara ity ala ity. Iny ihany koa no hananana fahefana amin'ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina. Tandremo nefa ne. Raha tsy manaraka tsipirina izay mbola olazaiko anao ianao dia mety ho foanty ianao. Tiako ianao dia misy tiaka reny matoa apetrako aminao e. Zay dia mandeha. Janty e. Eny aho.
Aza misy miatsika. Asy ty tanako ty a. Ary lasa izy tiana teo e. Dia lasa izy koa izy rovaky kely. Za mihetsika tsy madama. Ary lasa izy daholo izy ty sy ava. Daholo tiany entiny e. Daholo tiany entiny aloha dia be miverina mijerena any.